antoko tim tsy handray anjara amin'ny fifidianana loolona. Fampihavanam-pirenena iankina ny fitoniana ny fanonerana ireo ny aram-boiny. Tsy tokony atao fitaovana amezan'ny mpitondra ny fahefana ny fifidianany hoy ny safidy. Miraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ny takarivan'ny alakamisy 4 septambra 2024 ity takany mahazatra dia ampitiavana sy ampanajana ihany koa no anasanay ianao hitoetra hiaraka aminay atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Avy hatrany dia niresaka fiainam-pirenena sy ny pejy politika no tsika misantatra ny fotoana. Nanatanteraka fivoriana androany tetsy amin'ny QG Belair ny olom-boafidy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara nanatrika ity fivoriana ity ny Flou national ny antoko tim Marc Valmanana Jessica Miray sy Manorandre Malala ny tena toerana nanatotra ny andindinizay. Sy andray anjara amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara ny faraka 12 ny volana Desambra izao ny antoko tiako Madagasikara no ny tsy maharadalana ny fifidianana no antony. Fifidianana lolo nakaiky indrindra izy nareo. Ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana io. Apetrao amin'ny vahoaka izy dia mazava amin'izay. Ny antony tsy andray izany ko fa laza zareo malika. Tsy andray izay satria izay ao anatin'ilay inona izy ao anatin'ireo ilay mpanohitra ireo laza hoe tsisy andray dia tsy mandray izany tsy miaraka. Mandraisinareo tandray. Telo lehibe ny tanjona tamin'ity fisionam-be ny olom-boafidy ny antoko tim androany teto Belair ity. Fametrahana ireo tanjona sy fomba fiasa ny olom-boafidy rehetra lany tamin'ny anarany antoko. Fanetsehana ireo mpikambana ary fanentanana any amin'ny fotony amin'izao fotoan-tsarotra diavin'ny firenena izao. Fanetsiketsehana na ireo dynamisation ny antoko manerana ny nosy. Anisan'ny mampiavaka ny antoko tim matrany ny fanomezana fampiofanana sy fanomezana toromarika ny mpikambana ao aminy. Rôle de responsabilité, rôle représenté na misolotena ny tiako Madagasikara nareo any. Ka tsy ny tombontsoanareo irery na ny tombontsoan'ny manodidina fa ny tombontsoan'ny antoko mihitsy ny jerevanareo any. Andrinirina ny tombontsoam-pirenena. Tsy le olona voavidy vola reny tsika, tsy le olona azo olona ampitahoriny reny tsika, manana rôle hoe zay tika ka manana maizay anay. Faharo responsabilité efa nametrahana zao ndraiky zao hoe fitaina ity. Mampisongadina ary mbola mampatanjaka ny antoko tim hatramin'izay ihany koa ny fananany ny fitsipika mife azy. Ilaina ny miaro crédibilité ny antoko ary mametraka ihany koa ny crédibilité ny tsiraray aby. Raha ohatra misy zavatra sendra sy lafaka na sendra diso dia tsy foana zao teny zao hoe raha indray mandeha ny lavo indroa miarana. Zay raha lavo anao indray mandeha dia indroa anao zany miarana tena mijoro crédibilité anao. Noho izany zany ilaina ny milaza ny marina tany ary manana proof rehefa milaza zavatra. Lazao foana ny marina ary asivo proof fa mahita zavatra anao. Fa izay tenitenena fotsiny manjary tsy crédible ianao rehefa miteniteny foana. Antoko-panohitra ny antoko tim. Noho izany dia ilaina ny manana fahasahiana milaza ireo izay tsy mety ataon'ny mpitondra any amin'ny commune, any amin'ny faritra ary naiza toerana misy anareo. Antoko-panohitra tsika ary efa misoratena hoe mpanohitra tsy matahotra milaza izany mihitsy. Na lazain'ny olona raha fa hoe nanao dilina azy matahotra an'izany ianareo. Fa momba anareo mandrakariva Andriamanitra fa milaza marina ianareo. Olom-boafidy mahery ny 9% manerana ny nosy no tonga nanatrika ny fivoriana androany. Fanany hevitra mikasika ny fanakatonana ny orinasa AAA ihany koa ny Flou national ny antoko tiako Madagasikara Marc Valmanana androany. Diso fahavalo ny fitondram-panjakana hoy izy. Jessica Miray sy Manorandre Malala trany. Anisan'ny fanontaniana ny verina matetika ny hoe aiza ny Flou Marc Valmanana amin'ny fanakatonana ny orinasa AAA. Toa tsy ahenona feo akory, maninona izy no tomangina. Nambarana nefa fa diso fahavalo ny fitondram-panjakana raha izy no kendrena amin'ny fanakatonana ny orinasa. Mieritreritra zany anatin'ilay AAA dia dinareo dolo mba afolona firy, ronono firy litra, tantsaha firy no tena mijaly amindreo. Ninona za tsy miteny an'ireny satria tsy afangaroko mihitsy ny zay le capacité ny olona afaka miaino sy mijery ary manana an'ilay honnêteté intellectuelle tsy mampifangaro an'izany. Hoe dia misy fiantraikany, tsy misy fiantraikany amin'ny fiainako na kely ary fa le olona mpiasa ao, le olona mivelona le sakafo hoanin'le olona
tena kany amin'ny Nations Unies ndresaka tamin'ireo tany New York fa iny zatra mitrangany aminao any zay hoa le respect fifanajana izay zavatra fanarahana atao anatin'ilay feuille de route taloha hoe io feuille de route fa mivadika lalàna ary efa lalàna io ambony constitution ary voaratifié ary nisy olona nitsangana voavolombelona nitsangana ny décret milaza fa hoe ho averina amin'ny dolo ny fananana lisy tsy naverina fa na ny eo ara na ny sécurité ara na ny tomobile ara na ny trano ara tsy nomena dia verina tsy afaka hiaina mbola miaina be noho izy ary amin'ny fotoana zao dia rehefa verina verina fa hoe le triple mbola na efa olona hafa mitatana sy manao zay mampandeha izy io mba anaovana sakafo amin'ny olona satria nanao investissement tao izy dia nidiny le izy dia nao njaina nitany azy ara satria naniraka zareo tany Union africaine hoe ndana mba jereo anton'ny président Lavalmana niantso aho mihitsy ndresaka tamin'ny AOA représentanteny Union africaine teto ona président mba saika antany anao zay fa resaka sanitaire ono nanakatonana ny AAA diso be anao fa alefako makany le tompona ndraiky izy dia enoy zaho izy resaka fotoana lava mihitsy tamin'ny premier ministre hoe resaka sanitaire fa tsy resaka financier kory na contrôle financier diso fa zany za koa tsy te resaka be fa novoizina be teny amin'ny fiarahamonina sy teny amin'ny tambazotra tserasera ihany koa ny tsy fahitana ny maître Anitra Razafimanantsoa tamin'ny izao fitiatrehana ny Covid-19 izao tamin'ny fionana tamin'ny atoko tiako Madagasikara androany ny ananana ny ambaranyity olom-boafidy ity Jessica Miray sy Malorana Andriamalala. Noenjena mafy tamin'ny tambazotra tserasera fa niala tao amin'ny antoko timy mahony nisy olom-bavambahoaka amin'ny boriboritany voalohany dia i maître Anitra Razafimanantsoa no tsikeraina mihitsy fa atao tsy hita intsony izy amin'ny fiaonany antoko nanamafy ny mbola mahantoko timy azy nefa izy androany manana etika politika ho izy tsy misy resaka maro zavatra hotenena ngamba fa ny tena zava-dehibe indrindra dia hoe tsika miaina amin'ny zava-misy tsika niaina tamin'ny amena ara-pahasalamana dia be dia be ny zavatra nitranga nanaraka ny zavatra rehetra nisy fa tsika koa olombelona ihany koa tsy voatery foana hoe eo foana satria fa zatra foana hoe maître Anitra naiza dia teo foana fa olombelona ihany koa tsika rehetra fa misy mission zay ataoko vita mission zay ataoko ao anatin'izay ao anatin'ny atoko foana ninina zavatra mitranga ny tenako nanisany mpianatra anareo an'izany atao etika politika zany satria nahazo an'izany tamin'ny président Ravalmana tsy aty mihitsy no apetraka ny fanontaniana zay tsy tokony hipetraka fa antanio any amin'ny zareo zay mamadibadika any fa maître Anitra foana ny ady ny antoko ny ady ataontsika rehetrarehetra ho an'ny firenena ary mametraka tsika hoe fifampitezana no atao anatin'ity antoko ity mifanitsy amin'ny zavatra tsy mety ary mifampianatra ny zavatra tsy hay. Ivadika lafim-baovao hafa isika nanatona teny anivon'ny CFM indray androany ireo olona niarambona vokatry ny krizy nisy teto amin'ny firenena mbola resaka momba ny fanonerana sy ny fampihavanam-pirenena trano no votoantany izany fiaonana izany dia arahantsika ny andinindiny izay amin'ny sary ny Mathieu Princy. Mazava ny voalazan'ny lalàna 9 tsipika ohatra 7 fa tokony ho tanterahana ny fanonerana ireo niarambona mba isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ny akamaroan'ireo olona voadona vokatry ny krizy teto amin'ny firenena dia saika noho ny lonolona ara-politika ihany koa vokatry ny fitanilany fitsarana. Manana didy amin'izany ny CFM. Nambarana eto amin'ny CFM androany fa vonona ny FEDEP hanome tanana ny CFM ho amin'izany fampihavanam-pirenena zany kanefa kosa tanteraha olo io lalàna io omeo ny zonay dia resaka réparation sy indemnisation io tena zo fototra io ary be dia be ny firenena eto eran'izao tontolo zao misy korontana ninga fa ty Afrika efa navitany zany réparation sy indemnisation zany fa maninona eto amintsika mitarazoka io zay zany dia miteny amin'ny fotoam-panjakana mihitsy hoe miandry zay ary farany anasanay io dia io loi de finance amin'ny mois d'octobre io mitadiavinay dia zao filaminana fitoniana fampandrosoana firenena zay mitadiavinay tsisy fampandrosoana firenena vanona eto raha ohatra ka mbola misy ny mizanatsy ny linila. Mahery ny 2 arivo ireo niarambona no efa mivondrona amin'izao fotoana izao tsy misy na iray aza amin'izy ireo no efa nisitraka izany fanonerana izany
na fifanarahana ambavana antsoratra dia tokony arahin'ny fanjakana saingo dia tsy hita trany zany. Impirimpiry moa ty constitution nitsakitsahan'ny fanjakana mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy misy fanajana mihitsy zavatra misoratra. Na lalàna fotsiny tsotra io na loi organique eny hatramin'ny solia izay natao ara tsy raharahiny mpitondra fanjakana eto amintsika. Ka indrindra fa resaka atao. Ny zavatra voalaza tao amin'ny feuille de route sy le lalàna mikasika ny CFM dia dingadingany ny fanjakana foana tsakitsahany izy ara mikezaka mbola miteny hoe zay ngy tena mpanara-dalàna dia omenao hafahafa ny tarenao amin'ny eritreritana satria lainga daoly izy. Ka resaka hoe 70% sy 30% dia miresaka natao ny fanaovana fa tsy sorata natao amin'io feuille de route io. Zay ny ataoko hoe tsy mahagaga hoa le hoe fa nitsakitsahany zavatra satria na zavatra voasoratra ara tsy raharaina le raha tenenina no tenenina ary ny fanarahana io. Aiza moa ianao ahita firenena anankiray ataontsika hoe tahaka amin'ny Madagasikara hoe nisy sinistré nisy olona trabona noho ny événement politique atao amin'ny tany sy firenena dia verinao ve fa hoe le any amin'ny firenena hafa any na ny instasitarao niantoka ny 100% ny zavatra zany fa resaka natao 30% ianao ara tokony atsara tena hoe sambatra ianao satria 30% fotsiny tokony alonao nefa tsy ajainao akory. Mbola eo amin'izay fiatrehana ny toetra raha-pirenena izay dia ny lazany heviny ihany koa ity mpahay-lalàna ity manoloana ny fikasan'ny fanjakana anao amboletra ny fifidianana olona izay kasaina atao amin'ny 1 Desambra ho avy izao nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince. Intimy ataony izay ny fifidianana noho nanitsakany lalam-panorenana teto Madagasikara. Efa hatry ny ela no nomena fotoana ny fitondram-panjakana sy ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana natsarana ny fomba fiasa. Mbola irosa ny fifidianana atao letrezana ihany ve isika? Manana fahalazaina vetesina hatrany amin'ny premier ministre rehetrarehetra tsy izay tsy miteny ohatra hoe avaina fitondrana hoe mandeha tsara io tohizy io zavatra io niseny mbo tsy tenenina tsony. Ary za mbola namerimberina mbola averiko ihany koa fa voalaza ny lalàna io ndraiky mbola verina amin'ny lalàna ihany tsika. Ny lalàna dia milaza fa hoe misy ny maire sy ny conseillers communaux reo mpifidy voalohany. Voalaza ihany koa amin'ny lalàna zany dia ny hoe ny chef de région sy ny conseillers régionaux no mpifidy. Ary misy koa ny chef de province sy ny conseillers provinciaux no mpifidy reo natao hoe grands électeurs. Ka amintsika miresaka izao amin'izao fotoana izao izy amin'ireo no tafapetraka izy amin'ireo misy tsisy dododolo ireo satria na nomera aza mbola tsy tafapetraka amin'ny toerany. Ny conseil communal mitovy amin'izay ihany koa. Ny chef de région gouverneur no olona tentenena petapetaka fotsiny. Dia ny chef de province tsy misy. Sa mieritreritra indray ngamba ny fitondrana milaza hoe andao tendretsika indray ny sénateur fa ohatrany fomba faonao ihany zay mahazatra zay veritsika fa manara-penitra zany fomba zany. Dia ho tendritendrena ray sénateur fa tsy alina. Dia amin'izao fotoana izao zany dia fa hita sady fa hoe ny mpifidy sembana. Ny olona ho fidiana sembana. Mahoana mahatonga azy sembana 63 telo amby enimpolo natomboany ireo sénateur da verina ho 18. Nefa na 18 ary io tsy amin'ny anaraky lalàna no fidianana azy fa sembana. Androany sy Rampitso dia manatanteraka atrikasa eny Antaninarenina eny ny vovonana safidy. Jery todika tamin'ny fifidianana lasa sy ny iatrehana ny fifidianana ho avy ihany koa mandritra io roa andro io no tanterahan'izy ireo fanadihadina eo amin'ny sariny Mathieu Prince hatrany. Ny mangarahara, ny fahamarinana sy ny fahitsiana, ny fampitoviana entany rehetra na ny mpifidina ny kandida ary ny fanajana ny fehimpotoana tokony anatanterahana ny fifidianana. Fenitra fototra tokony arahina voalaza ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zon'ny olom-pirenena sy ny politika ao amin'ny 520 ireo. Aiza ho aiza ny fanajana izany. Movea feno any fepetra rehetrarehetra afada amina tanteraka zay fidianana zay zany. Move vonona doly any maire rehetrarehetra zany amin'ny fotoana io afaka ifidy. Satria misy mbola manana orana isan-karazany amin'ny tribunal sy ny sisa efa vonona dolo ve ny mpifidy rehetrarehetra amin'io. Any zany efa nitenengeza be mipetraka. Iarahantsika mahafantatra zao maro zao ohatra ny commune tsy mbola mipetraka zany ny tsy mbola vita ny fifidianana. Misy sasy mbola manana orana zany ho vita alohan'ny fifidianana sénatorial ve ireo sa tsy ho vita. Zany orana ngeza be.
ankoatran'izay a ny ferana be zany a ny isan'ny sénateur zany olona zany ahoana reo faritra zay tsy manana solotena dia olana zany andamina zetra zay a zany zany olana mipetraka zany a tokony iarahana mafatra ny fifidianana raha ny tena izy zany a tokony zavatra ekeny rehetra tokony alamina miaraka zany fa tsy natao fomba ahafahan'ny antoko eo amin'ny fitondrana mifehy ny fahefana raha zay foana ny tanjona zany a ka nimba ny équilibre fifafezana zany eo amin'ny fahefana mpanatateraka fahefana mpanao lalàna sy fahefana tsara dia borika makany amin'ny tsizy zany a ny fampiarana demokrasia sy ny fanjakana tandana ndraiky Madagasikara. Iverina amin'ny resaka crise politique isika mahatratra 2 mahery eo nisan'ireo olona izay niaran'ny crise politique nandritra ny taona 2010 isan'izany nisy olom-bahoaka ny Madagasikara Emilien Rambosalama izay nilaza ny heviny ny amin'ny tokony andraisan'ny CFM ny andraiky ny tandrify azy manoloana izany. Mialy Raharonombana sy Jessica Miray Andra Kotomalala. Anisan'ny niaina crise politique tamin'ny taona 2010 nisy olom-bavam-bahoaka Emilien Rambosalama. Isan'ireo rava-fananana sy ny sedra olana ara-pianakaviana izy noho izay zava-nisy izay. Nigadra teny amin'ny fonjam-be tsy hafana nandritra ny 2 taona ihany koa ny tenany rehefa tsy nanaiky ny fanirena azy sy ireo miaramila ary olombonina hafa namany anongana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana. Raika ambin'ny 10 taona tsy aoriana n'iny crise tamin'ny 2010 iny dia mangataka ny CFM izy mba handray andraikitra ny amin'ny tokony hamerenana ny fananana izy ireo. Ny tena tadiavinay victime zany ary amafisiko eto dia izao a ny fanatanterahana atsakany sy andavana ary littéralement ozy izy ny fitenenana izay voalaza amin'ny feuille de route a izay feuille de route ambony no lalam-panorenana satria tamin'izany fotoana zany a tao anatin'ny fanokana-panjakana tsika dia tsisy lalam-panorenana dia io no lasa lalam-panorenana ary nirana tamin'ny communauté internationale dia ny fanatanterahana izay voalazany io anatiny zany a indrindrindrindra ho anay victime sy tamin'ny raharaha politika nanomboka tamin'ny 2002 zany a hatramin'ny 2011 17 septembre 2011 izay nanaovana soni ny tondrosotra zany fa rehefa tsy hanao an'izay ny CFM dia mialatsy tsy misy antony ny fisinareo a fa aleo dia miala rehefa tsy hanao an'izay a hitaky ny fanatanterahana izay any amin'ny exécutif ialaro amin'ny CFM. Izay ny amin'ny resaka politika fandehoany amin'ny faritra mena be iny isika amin'ny vaovao ara-tsosialy nitrangana Savorovoro tamin'ny tetezan'ny Sotalily distrikan'ny Mahabo Androany. Ny anton'izany dia ny fanambaran'ny mpitondra fahotapahana ny tohadrano Dabara amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Eo ihany koa ny tsy fetezan'ny Tordo any antoerana Rina Beony MBS Morondafa. Nitrangana Savorovoro sy fanakanandalana teto amin'ny tetezan'ny Sotalily Dabara distrikan'ny Mahabo manoloana ny atezeran'ny vahoaka amin'ny tsy firarahin'ny mpitondra ty antoerana ireo vahoaka tantsaha ireo. Olana goavana amin'ny fambolena mantsy ity tohadranon'ny Dabara ity nefa araky ny voalaza dia ho akatona amin'ny volana Oktobra ho avy io. Niakatra ny feo ary mangataka ny alan'ny filohan'ny federasion'ny Dabara ireto vahoaka ireto sy ijerevan'ireo mpitondra aty antoerana ny vahaolana maharitra amin'ny ity tohadranon'ny Dabara ity. Vokany leo mifitaka sy ny fampanantenana pokaty lava ny vahoaka ka nosakanan'izy ireo nitetezana teo Sotalily ka tsy afaka ny voaka naniditra ihany koa ireo fiaranandalo tamin'ity fotoana ity. Zay zany olana aminay dia rotation tsy akenay maty varinay simba la voa nefa rotation isan-kerinandro le rano tsy tapazy volana Oktobra fa midaty ny fitsarana varinay amin'izay mila novambra rano votapazy mila ny beta koa zahay ny sozy satria beta olo mambono nefa tsy raha olo mamelo ataony fidanany Mahabo ary anaky ny Mahabo i nefa tena tsy misy raha mariny mihitsy ny raha ataony ka manomboka amin'andro androany miala beta fanjakana zahay mitady ny gouverneur zahay fiatsika eto hamoahana ny hetahetanay eto androany zao zay tokony mahatonga anay anampy any lalana io la tsy ataony an'io tsy avy agny mihitsy atatanao satria fa maro taratasy nalefany agny fangatana amindreo amin'le hetahetanay vahoaka Mahabo eto ka tsy tonga mihitsy reo sady tsy valiandreo mihitsy le hetahetany vahoaka ato Mahabo. Iverina eto andrenivohitra isika nampiantso mpanao gazety tetsy Antaninarenina ny fikambanan'ny jeune actif interrégional izay noresahana mandritra izany fotoana niona tamin'ny tanora izany ny hoavin'ny tanora sy ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara. Nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince.
Nanatanteraka fifaninanana ny jeune actif interrégional mba ahafahana manome sehatra ireo tanora hiatrika ny krizy izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka tamin'ny alalan'ny fandefasana horonan-tsary no afaka nanehoan'izy ireo izany. Ny mpandresy tamin'ilay fifaninanana dia nitsitraka fampiofanana mba ahafahany manovy fahalalana manoloana ny tontolon'ny fandraharana, ny fampivoarana ny tena manokana ary ny fahafahany ho lasa olom-pirenena vanina. Ny tanjona tamin'ilay izy ilay misy zavatra anankitelo. Voalohany aloha fanazarana ny tanora aneho hevitra mpabe-maso sy manome fatokisa-tena ho azy zany. Ny faharoa fametrahana ihany koa ilay fampianarana azy ireo amin'ny teny izao amolavola viny. Ahoana zany olona manana vina zany. Ary ny farany dia ilay fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tanora. Efa manana etaeta ireo tanora hiditra ao anatin'ny sehatra ny fandraharana, kanefa noho ny fomba fampianarana misy eto Madagasikara dia mbola tery ny lalana ahafahana miditra amin'izany tontolo izany. Raha miresaka fandraharantsika mbola sarotra dia sarotra ny hidiran'ny tanora eo amin'ilay sehatra ny fandraharana eto Madagasikara amin'ny rafitra misy eto amintsika aloha, fa eo ihany koa ilay hoe ny fahasahian'ny tanora miditra amin'ilay sehatra mbola mila fanabeazana sy fampifanana ny zareo, izay indrindra ny antony hanomezana ny zareo ilay kolontsaina hoentina mandraharaha. Ara-materialy ohatra na araka ara-bola indrindrandrindra dia mbola tsy mivelatra tsara le tontolon'ny fandraharana, kanefa maro nefa ny tanora amin'izao fotoana izao efa miezaka manarina izany zavatra izany. Betsaka amin'izao fotoana izao ny sakana ho an'ny tanora tsy hanana fahasahiana hiteny ny zavatra teneniny. Eo anatin'izany tsy fanomezana vahana azy ireo, dia eo ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo ny moyen ahafahan'izy ireo mandroso, dia tsy fahafantaran'izy ireo ny lalana tokony aleha rehefa mieritreritra ny hanao zavatra anankiray zareo. Ivadika amin'ny tsara ho fantatra any ivelany isika ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidiana filoham-pirenena izay ho atao afaka volana vitsivitsy ny ao Amerika amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana omaly alarobia Donald Trump fa tsy hanao famindrampa efa namora foana ny tenany raha toka tsy lany ao anatin'izany fifidianana izany. Mialy rary nombana sy Andra Kotomalala. Nanaitra ny rehetra ary namafikorotana tany Amerika tany ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikana Donald Trump nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ireo mpanao gazety tao amin'ny trano fotsy omaly alarobia. Tao anatin'ny kilalaon'ny teny somary manjavozavo no nandava ny hanao famindram-pahefana am-pilaminana amin'ny Joe Biden izay mpifaninana aminy manindraindra ny demokratika raha misy ny fahareseny amin'ny fifidianana amin'ny 3 Novambra io. Nahasarika ity filoham-pirenena Amerikana ity ny fanehoan-kevitra mampiseho ny tsy fahafaliana avy amin'ireo fikambanana toko politika ny an-toerana noho io fiantsinana ataony io. Ariana fa mitaraina matetika momba ny fepetra amin'ny fandaminana fandatsaham-bato ity filoham-pirenena republikana ity. Ity faran'izay nilaza fa loharano ny osika ny fifidianana amin'ny alalan'ny postra. Nangataka ny hanafoanana mihitsy ny biletana alefa mailaka noho izany i Donald Trump. Tsy mbola voaporova nefa izay voalaza n'ity filoha-amerikana ity hatreto. Ary ny fifidianana amin'ny alalan'ny postra ihany no voalaza fa tokony atao amin'ity taona ity noho ilay valanaretina coronavirus. Tsy nijanona tao anaty fahanginana fa naneho ny heviny avy hatrany mikasika io fanamarian'i Donald Trump io moa i Joe Biden. Nilaza ity farany fa efa fanaony ity filoham-pirenena Amerikana ity no mitady hevitra tsy anekena ny valim-pifidianana izay fomba fiady nandresena ny Hillary Clinton tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2014. Tapitra ny vaovao tamin'ity takariva ity akasitrahana feno tompolasy tompovavy ny fanarahanao hatrany ny MBS azadinoana fa ao anatin'ny l'opinion aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao dia nisy olom-bahoaka ny Madagasikara Emilien Ramboasalama no ovahiny izay fandaharana izay iresadresaka mahakasika ny tokony ho andraikitry ny CFM ny amin'ny fiatrehana sy ny fikarakarana ireo niarambona vokatry ny krizy politika nisy teto amin'ny firenena. Ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho amin'ny rampitso indray mankasitraka ny teknisianina. Asiny mpanao gazety ny aran'ny Salava Elomatomboka.